Tiany aho trandrona ranzakavola ampitondrain'Andriamanitra afatra ho an'ny fiangonany eto mpamaranana zao volana Jolay nananganatsika lohevitra hoe mpiara-miasa amin'ny tompo mimi hatrany amin'ny 3 Jolay efa nanomboantsika zao mpiara-mianatra zao natitra miterytsika mandrakariva na makivaky ny volana Jolay fa natsoin'Andriamanitra hiara-miasa aminy sika nampatsahiviny tamin'izao perikupa Jeremia toko voalohany zao hoe indro zaho manendry anao anio ho mpaminany fiara-miasa amin'Andriamanitra izy Andriamanitra ny miantso mba ahafany olona eo hiara-miasa amin'Andriamanitra fa ny olona samy nahazo zany antso zany Paoly, Apolosy samy natsoin'Andriamanitra reo kosa dia maninona miara-miasa mba hiara-manompo miara-miasa amin'Andriamanitra nitranga atao amin'ny fiainan'ny fiangonana nefa ny zavatra nanahirakirana ny apôstôly Paoly nandritra ny fotoana lavalava fa misy olona atao amin'ny fiangonana manao hoe zahay ekipany Paoly mikeniky tamin'ny accent namakiny zanakafeo zay ihany Paoly zay any Apolosy misy clan teraka atao amin'ny fiangonana de hoe Paoly zaho namboly Apolosy nandena amin'ny fitoriny filazantsara misy manao tahaka zany tsy voatery anao sady amboly anao no andena misy olona men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mamboly fitoriny filazantsara mamakilay azy amin'izay lalana le rehetra io fa misy kosa io avy eo mandena fampianarana édification ny filazan'ny mpampianatra azy mampitombo ny olona reo am'izany efa nambolena tao amino zany fa tsinitsinina na ny mpamboly na ny mpandena eo zany mampianatra ny apôstôly Paoly hoe za tsy te hakatoerana oponareo fa Andriamanitra no izy tsinitsinina na ny mpamboly na ny mpandena fa Andriamanitra no izy hoy ny apôstôly Paoly de zao matoa nampianaran'ny apôstôly zany nisy sokasoka tao amin'ny fifandraisan'ny kristianina tao ary teraka fialonana sy fifandirana zany tamin'ny kristianina amin'ity famponan'Andriamanitra tia lasa mifampialina ny olona tary amin'ny alady anankiray sika ny mianatra le hoe raha mijaly momba ny tena iray de miara-mijaly momba ny tena rehetra raha omemboninahitra ny momba ny tena iray dia miara-mifaly momba ny tena rehetra tsy zany ny zavatra iainan'ny fiangonana hoy ny apôstôly Paoly mbola araka ny nofo ihany anareo mbola zaza ihany anareo am'izany fifandirana misy eo aminareo zany mpao mba hiverina kely eo amin'ny dinidinika nataon'i Jesosy tamin'ny Petera te anaitra ny Petera ny tompo mba anehoany marimarina zay tena faharisentany amin'ny fampony an'Andriamanitra ny Petera zanaky Jona moa ianao tia intery any amin'ny teny fototra io mazava be mahatonga ny apôstôly Paoly ny farany ny Petera zafady nalahelo
fa tena fantatsy ny tompo a ny akely ny fitiavany an'Andriamanitra. Zao no anakaranazy raha any amin'ny famakina azy amin'ny teny fototra hoe i Jesoa manontany voambolana mitaky ilay fitiavana tsisy takalo agape. Isaky manontany ny voalohany ry Petera, mo fitiavana agape va izao itiavanao azy ao? De Petera fitiavana namana filia mandrakariva mavaliny azy, tompo ianao mahafantatra fa za tianao. Io le za tianao io de fitiavana mila takalony. Tsaronare tsara ny tenin'ny Petera, marika 10 haiko tsara io satria nakasika be tamin'ny tantaram-piainako hoe ino za efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, dina zany mba ao anay. Hoy Petera, tadiny zany tady valiny filia. De ino nantany to, ianao fa tia agape? Navaliny Petera, tianao raha misy valiny. 1, 2. Fa tonga ny amin'ny fahatelo tsy nanontany agape tamin'ny Petera intsony ny tompo, fa ile fitiavana misy valiny itiavanao aho io mihitsy ry Petera, no tiava ianao. Midina zany ny fijerin'i Jesoa azy. Tena raha eto Petera, na de efa midina azy ny tompo, mbola tsy takazy Petera ihany, mbola tsy nahavaly an' Jesoa akory izy. Izy ianao no mahavaly an'Andriamanitra amin'izay mihitsiny ianao. Zany mahatonga anao hitezitra raha mizatra hafahafa amin'ny fifandraisana amin'ny raha satria ianao mba mitady valiny. Ho any tsy tonga tany ambody voakely ataoko sary ohatr'izao teny no hitanareo azy. Ho azy tonga tany dia nahita miariary tsara hoe zany le izy. Zafady iny valopy eo neny io valopy eo amin'ny zafady sotra to. Raha ny ray na isika fa natao andraikitsika ny anao ny fanasana, mazava be ato anatin'ny fanasana hoe ny foy be fijekemy mandrosinao taparitany ny vavarabana, ny fitandremana kady fotsy, boty vokely, fonoasina voatonona tsara. De faly manasa anareo hiara-midera sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitokanana ny trano fiangonana ao amin'ny fijekemy boty vokely. Ty le fanasana tonga tany amin'izay nahazo azy tany. Tonga somatsara tany ambody vokely sika, samina fanafony ingy avy tatia, tonga teny am-piratanatsika niny programme momba le fitokanana. Dommage fa zafady teny frantsay indray zany dommage zany, to de ataon'ny sasany misy mazimazy indray eo, fa tsy voatondrako tatia le fandaram-potoana efijekema sondabaritany arivo varadrano de ny fahatelo eo mivondrombavaka ambody vokely taina ny manontolo tonga re amin'ny farany pejy re le ohatry ny fanao raha nanao fisaorantsika de zao fisaorana ataontsika ato hoe Jesosy Kristy ilay tompo sy lohan'ny fiangonana amaly fitiana rehetra tonga ny arana ny voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fitokanana amin'ny trano Jesosy no misaotratsika makasitraka atsika. Rehefa namaky le programme ianao ary amin'ny farany re ny katekista délégué sy ny mpiara-mibavaka ao amin'ny voaloham-bavaka ambody vokely misy mataparitany efa misaotra anareo fa tonga somatsara nareo nanatrika ny fitokanana ny trano. Inona ny banga ao anatin'izany? Tsy misy resaka kady fotsy mihitsy ao anatin'io. Nalefa ny ametrahana ny pakelana fahatsiarovana miresaka n'io ny birao fiangonana miaraka tamin'ny teknisianina zao ny soratatsika ao anatin'izany takelaka zany. Rehefa nalefa tany ny proposition de zao ny afarany hoe ho voninahitra Andriamanitra
fitokanana amin'ny trano vaovao efitsike mamboto vokely fiara-miasa ny efitsike amboto vokely efitsike mavonoasina efitsike makady fotsy ny mitokana ny tapitra tena najakely sy mitady fisehoana am'izany na tsy voatonona anarana azy fa rehefa natao fa nitompo vavahana ho ianao foronona dao zay tsy anaty programma rehetra io mba ilazana fa mba misy an'izany akady fotsy zany tao nde ny fitokanana iangavirany akady fotsy mba hanao hira nga zay nanao répétition tsisy miomana-dabo zany tsy anaty programma kohinanao tao eo de eo ny pastera irany tokotany a miresaka amin'ny akady fotsy anao hira motsika rehefa avy eo anao hira motsika rehefa avy eo ina re tsy hira atao hiry sika tsy anaty programma asika tsy niady tam'izany tsy nanao réaction tamin'ny fiangonana hoe ahoanina rano tsy manotra ny anao anay tsy mila valina tsy fanditra tam'izay olona nanao raha rehetra teo nangina fotsiny nanaovako ny palitaoka nanaovako ny pardesioko ty miara-mivavaka tamin'ny fiangonana gagagaga dao le ohatra ny giana zana koa tonga tany hoe ina ty fakadalana tsy anao zay programma misy anarako ina no ataoko so zany reny sanatry ka anao robe eo a de ho sahirany ps hoe atao aizy ny raha atao lerangaty ina nao mpanaovana lerangaty fa nanao robe izy de naleo koa tsy nanao robe zany tona robe anabiriko taony robe de mipetraka miaraka tamin'ny vadikitalia eta toko miara-bavaka amin'ny fiangonana petraka manaja tena tsy mitady valina tsy fanditra am'izay tokony andraikitra zay nandaminana ny lahara de iainana zany vita somy tsara iny izy iny milazaintsika teo iny amboto vokely fa tsongotsongoin'ny marina de milazany tsy anotaniana aminao mifanana fomba atrano hoe nanaovana an'izao fatasa amboto vokely dao ke tia nataona akady fotsy ty tany de hoe aho tamin'ny zanako ampiatafitra raha olona tezitra tamin'ny sotabaritany aho de zao tsika vita lakamisy zao de teny tamin'ny zanaka akady fotsy rehetra hoe ndao ody fa tsy nanao zany janona raiky izy atao mitafika masina omany zay mba afahana fiangonana mifaly amin'ny alady mba atateraka izany de mijanona tany mpiatafika fatanareo fa ny fiangonana miantoka feny zay lany rehetra tamin'izany mijanona tany mpiatafika de tonga tany ny fiangonana de saotra n'andriamanitra niarana loatra ny trano ho an'ny zanaka pelezana sy ny fiangonana ny alady 4 jolay tatahay aminareo zany satria asa nataotsika zany sao miononay anareo tompotrano miono nanasika fitokanana fiangonana zay maly ezekely ma ambo malaza firaisana kanana vaovao zanatiko tato am-piangonana mipitandrinao de mba nasaina zany mba manatrika tany samy hafa mihitsy samy hafa mihitsy ny mpitandrina ambo malaza firaisana kanana vaovao mananjara voasoratra anarana mihitsy eo anatin'ny programma ary tena namray anjara teo anatin'ny fampivavana zany fitokana am-piangonana nataizana tao de zay tonga tany hoe sotra an'andriamanitra de félicité an'lay zanako nefa isy mahavabe ho an'ny zanako hoe tsaranaka zao ataonao zao mijoro ovavolombelon'ny tompo ary nananganany teny faneva 654 teny faneva mba ho fiainany zay efitsika mambo malaza firaisana kanana vaovao zany fiangonana
velona ho an'ny hafa. Taiza nalalany azy zany? Fiangonana velona ho an'ny hafa. Dia tonga anytio zany akaty fotsy a mametraka ny tambony sy miany hoe zay tompo dia fiangonana velona ho an'ny hafa. Raha fahaizany ho an'izay nafantatra ny teny boa metsika makaty fotsy a hoe 20% anatiny 80% ivelany a dia nanao zay fomba hijoroana am'izany mahavelona ho an'ny hafa zany etsika makaty fotsy a zao a fiangonana ray manontolo no atao mba ila zany fa velona ho an'ny hafa izy ka aza mitaky an'izany amiko hoe pastera tao 24 izy fa tena tsy velona ho an'ny hafa mihitsy sika. Fa velona ho an'ny hafa amin'ny fiangonana zany izy miasa zany. Ary fantatsy ny fisaodapartany zany raha miteny fisaodapartany fantatsay fa tsy voizao akaty fotsiny nanao tahaka zao. Fantatsy ny itsika makaty fotsy zany. Taiza moa tsika taloha tany amoy dia taiza koa avy teo iny tsy de voalaza azy fohifohy fotoana anaovana azy a tany amintsika mambaty fotsy atsimon-drano efa vita voatokana zany dia iny sika tonga tany amody vokely manao fiangonana velona ho an'ny hafa tsy mifanditra fa manompo mba tsy ilazana fa mbola zazabody anareo amin'ny fifandiranareo io. Ozy izy le pastera niaraka taminay maly ray latabatra eo fa mba miara-misakafo dia taiza moa tsika sakafo tany amin'ny Carlton any atapo indrindrany amin'ny 14e étage tsy fantatry ny sasany firy étage moa ny Carlton 15 étage izy dia le faratafo indrindra hoe toit de tana tany zay nandeha maly dia miresaka hoe miaraka mpitandrina re latabatra eo dia mitantara reto mpitandriny reto za zany amin'ny tsy mitantara raha matombo tady tantara dakory hoe mitantara ty fankalozana rehetra ataon'ny olona ny ampiangonana za tsy ampiahaka ny fiangonako any akafa zany akady fotsy manaza azafady nanako kina miainy fotsiny misy zaza any aminay ozisy ny olana aminay ozisy le paster za tsy miteny za tsy mitantara hoe misy an'le any rehefa amin'ny vorony pievitra rano ozy le paster anakiraiky ao avo zay fevrie in-telopolo mandoalika ozy le paster mba hafana manatrika ny fevrie zany loza manjoro le niralazy anabavy reny olo a rehefa ivorony mipevitra rany aminy za tsy mitantaran'izany mivorony mipevitra rany ty akady fotsy inona ny tsy lazainy eo fa za tsy mitantara manginy fa tondra fampianarana ho an'ny fiangonana ary zay la zay kitany hoe raha nabavy izy io a raha nabavy toy izy le mandoalika in-telopolo alohan'ny fivoriana fa ataovy ny fampianarana amin'ny fiangonana manoena anao fampianarana zay ny atao le apôstôly Paoly zaho mamboly amboleo ny teny tompo any ampon'ny olona dia anjavany amin'ny fiteniny mpamateny miaino mankato raha mankato izy anjaranao ny mamboly mampianatra mba hivakina ny hebreo mba manana ty toroteniko ty fa tsy mahazo manao lavatary aho hoe ny dokotera hebreo toko fa 10 isitako n'Andriamanitra teo nefa raiky 1,000 tsy
dia lavitra korakizy zany Hébreu zany avy any amin'ny farany mandeha Apocalypse Juda Jona voalohany Jona fahatelo faharoa voalohany Petera faharoa Petera voalohany dia ao aloha ao Hébreu raha tao aoriana manko mbola anisa Genesis Exodus mbola roviana tonga Hébreu toko fadimy andeha farany amin'ny folo nyamo zany dia manana teny maro zahay sady sarotra ambara satria maty ahy maninona anao lalidalovana ny sofonareo ny olona lalidalovana sofony zany a isy miano miteny anao mampianatra anao saky izy efa manana idée préconçue tsy zay lazainao no raisiny tsy zay ampianaranao no ankatoaviny fa zavatra any an-tsainy any na mitombo iny zao zany hoy izy eo an-tsainao ampianaranao no raisiny fa na dia tokony ho efa mampianatra aza ianareo noho ny fahelany andro dia mbola mila zay ampianatra anareo ny ampidimpianarany tenin'Andriamanitra indray rehefa toy zay tokony homendronony ianareo fa tsy vetikaniny fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zazabody ao an'izay efa lehibe mivetikaniny ka dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay mamantatra ny tsara sy ny ratsy ny saina zany ampiasaina tsara mamantatra ny tsara sy ny ratsy fa ny sasany mampiasa ny sainy mandoto saina foana dia tsy mety mandaitra aminy zay ambolena kina nolemana eo dia nambolena raha tsy raisiny raha toka zany Apolosy mba andena rehefa avy eo kina nolemana eo ka nambolena raha tsy niraisiny dia sahirana Apolosy tonga eo ho avy Apolosy kelikely izy andena eo izy inga mba hay miainy hahay manongay zay ampianarina azy ny fiangonana dia hitombo am'izany tsy hijanona fo nampilazany Hébreu azy teo zazabody fa mba hitombo ho lehilahy sy vehivavy lehibe ao finoana ka raha vao miteny zavatra anankiray dia fa azony izao zany no tandrify ho fankatoavana an'izany dia tsy isy tso ny olona velom-pialonana lavo eny am'izay atao afanompoana an'Andriamanitra azazara mbola nofo zany olona miarinarina lava zany na efa antitra azy efa fotsy hatramin'ny volon'olona mbola miarina ihany no tena mba hainy zazabody zany ho isoratra anazy mitomboa ianareo aoka lehilahy sy vehivavy lehibe anehoy fifankatiavana zany fiarahanareo manompo zany anehoy fahasatsaina zany fiarahanareo manompo zany ialao ny fifandirana ialao ny fizarazarana tokasy zay moa dia manaka mihitsy tamin'ny fotoany amin'ity clan ty ay asany vehivavy any mahay an'izany kilan zany ahoatsy ny mahita fa tsy ny vehivavy any nyfanao kilan hany lehilahy ko manao zany ianao zany dia mitomboa ny fifankatiavanareo mitomboa ny firaisa-tsainareo mitomboa ny fitiavanareo miara-manao miara-miasa amin'ny tompo fa izany misitraka Andriamanitra mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao amen